no avy ny fianakavianao aro miaina sy miary mandry azo antoka tokoa ny vaovany matv miaraka amin'ny assurance aro. Atodra toklas toko vavy ny arahaba amin'ity takariva ity tonga sondray eto anatin'ity fotoanany fampalalamba vao ity tahaka ny mahazatra antsika hatrany dia manasanao zay anaraka ny fampalalamba vao hatramin'ny farany tontolo politika ny mahakasika indrindra ny orinasa jirama izay sina fatapatapanjiro any amin'ny faritra ivelany renivohitrany mampitarainy any maro zay akoatra ihany koa ny lafim-baovao mahakasika ny fampianarana ny fiatrehan'ireo mpianatra ny baccalauréat afaka volana vitsivitsy zay hoentina amintsika ihany koa ny tontolon'ny fanatanjahantena sy ny vaovao samy hafa betsaka ny antoko sy vondro politika hanamarika ny datin'ny 13 ny volana May zany hoe ny Asabotsy avy zao io tsy azo atao anefa hoy ny prefektioran'ny polisy ny mitaona olona hidina an-dalambe saingy ny rehetra kosa dia afaka manamarika izany amin'ny alalan'ny fanaterana fehezam-boninkazo. Afana ny fahatsiarovana ny fahadimambefapolo taona ny etsika May 2025 sy sivanjato fikambanana antoko ary vondrona politika samihafa no mikasa hidina eny amin'ny kianjan'ny 13 May ny Asabotsy zao. Ankoatra ny fametrahana fehezam-boninkazo, misy ny mieritreritra amoro-vahoaka. Anisan'izany ny vondrona politika RMTF rodoben'ny malagasy ho an'ny tia tanindrazana ho an'ny fanorenana ifotony. Ny fanehoana ny firaisankina vahoaka malagasy ny amin'izao tsy fitezan-javatra misy eto zao tokony maneho ny heriny sy ny firaisankina vahoaka malagasy eny amin'ny kianjan'ny 13 May ary manao anso avokoa izahay amin'izao fotoana zao satria tonga ny fotoana anehoantsika an'izany herintsika izany tsy aneketsika intsony ny fitondrana mpivarotra tanindrazana sy ny mpahory vahoaka ampy koa zay ny kolikoly ampy zay ireo tsy fitezana maro samihafa fa andao hiara entana isika mifoaza am'izay fa manana andraikitra ianao manana andraikitra isika handray atanana ny hoavin'ity firenetsika ity latsaka katerena izy ity mila fanampiana ampy zay reseho ny tahotra fa tsy maintsy mandresy ny tolona ary zay tolona natao ampamarinana dia tsy maintsy ho tonga amin'ny fandresena. Raha nambarany eo anivon'ny prefecture de police azo ataony rehetra ny mametraka fehezam-boninkazo eny amin'ny kianjan'ny 13 May. Tsisy kosa ny fikambanana na antoko politika na azo alalana anao etsika an-dalambe. Ny prefecture de police dia andray ny fepetra rehetra raha toa ka misy ny mini mandika io fandaminana io.